Anga efa tsisy olona itsony a Madagasikara hoy ireo olona marobe izay nanehony hevitra raha nahita fa naveriny Rajoelindray Itsain Christian ho Premier Ministre lehibeny gouvernemanta. Ho resantsika moa ny mikasika an'izany sy ny hafa izay tokony ho lazaina indrindra toy ny mazatra dia ny vaovao izay zaraintsika ato anatin' ity video ity. Fa mialohany hidirantsika amin'izany zavadrehetra izany dia azadino ny miabone ny chaîne antsika ary azadino ihany koa ny manao j'aime ny video ary azadino ny mametraka ny commentaire. Nde ary ataontsika izany rehetra izay voalaza izany mialohany hirosoantsika amin'ny tena votoatindresaka sy ny zavatra mandalo eto amintsika. Hatrizay nisiany fiainana teto ambonin'ny tany dia ny vehivavy mitaraina foana ny amin'ny lehilahy, indrindra fa ny lehilahy ny maditra ary ny lehilahy ny sarotiavina ary tsy misy lehilahy mafatoky ihany koa hoy fanehoan-kevitra ireo vehivavy. Ankehitriny dia mety ho voasolo angamba ny lehilahy ary tsy maintsy ho voasolo ny lehilahy atsoatsy satria misy lehilahy robot tsy mampirafy sady tia tambitamby no be fitiavana. Misy ny robot lehilahy miaraka amin'ny fitaovam-pananahana 30 cm natao hanoloana ny lehilahy eo amin'ny resaka firaisana ara-nofo. Izany robot lehilahy miaraka amin'ny fitaovam-pananahana izany moa dia Realbotix no nanamboatra azy. Tsara ihany koa ny manamarika fa afaka mitanisa tononkalo izy ary afaka miresaka rehefa ampanaovana. 35 000 $ no vidiny ary amin'ny 524,000 izy no hivoaka. Izany ny zavamisy ary izany koa ny vaovao malaza koa dia ampahafantarina ianareo foana ny zavatra mandalo eto amintsika eny na anivelany aza. Ka izany indrindra no antony ilazana fa hoe mety ho voasolo ny lehilahy ary tsy maintsy ho voasolo ny lehilahy satria ireo vehivavy zay mitaraina fa tsy azo atokisana i lehilahy dia ity robot ity dia mafatoky anireo vehivavy ary izaho dia mino marimarina kokoa fa be dia be ny vehivavy hiaraka amin'ny izany robot izany rehefa mivoaka. Handalo kely eny Toamasina indray isika amin'ity vaovao manaraka izay ho lazaina ity. Toamasina voasambotra ny mpivarotra rongony iray ary mbola nahitana heroine iray kilô niaraka taminy. Noho ny fanazavana nomeny olon-tsotra ny mpitandro ny filaminana no nahafahana ny sambotra azy ary efa naiditra amponja vonjomaika izy ary mbola mitohy ny fikarohana ireo tambanjotra misy ity mpanao trafikina rongony ity. Izany ny vaovao izay navoaka ny l'Express de Madagascar koa dia zarainay aminareo ato anatin' ity video ity. Zay moa ny mikasika ny any Toamasina nde ary isika hijery indray ny vaovao manaraka sy ny vaovao malaza ary ny zavatra misongadina. Ny manaraka izay ho lazaintsika moa dia ity anankiray ity. Any Soavinimena Avaradrano moa ity tranga anankiray ity. Voalaza fa maty tsy tradrano ilay lehilahy iray nandeha moto voahitsaka ny camion teny Soavinimena Avaradrano. Ora vitsy lasa izay nifandona tamin'ilay camion izy sy moto ny entiny ary potipotika tanteraka ny vatany rehefa voahitsaka ny kodiara havia. Ireto sary vitsivitsy hitanareo amin'ny sary ireto dia sary fanehoana ny tamin'izany loza tany Soavinimena Avaradrano izany ary izaho dia mbola tsy mitsahatra manentana ireo olona rehetra mpitondra moto dia mba mandehana moramora marina fa tsy misy masakana ny loza fa kanefa kosa aleo mba mandeha moramora ihany mba isorohana amin'izany zavadrehetra izany. Zay moa ny tany Soavinimena ndeha isika iresaka zavatra hafa indray. Ity anankiray ity dia anisan'ny niteraka resabe sy niteraka savorivory ary niteraka ady hevitra sy ny tsy fitovian-kevitra be dia be tao anatin'ny tambanjotra antserasera. Resaka vadiny Big MJ teo aloha moa izy ity tsy iza moa izany fa Arna dia niverina ny hira indray ary efa nivoaka ny hirany vaovao ka tamin'ny io hirany vaovao izay nivoaka io dia niteraka ny ady hevitra be dia be sy ny resaka be dia be tao anatin'ny tambanjotra antserasera. Namoaka ny klipy ny hirany vaovao moa ny mpanakanto Arna mitondra ny lohateny hoe Mavandy. Marina fa mpanakanto evangelika Arna talohany izao niverinany tamin'ny efa nampalaza azy sy nafantarana azy hatry ela izao. Ny niandohany ady hevitra tamin'ny hira vaovao izay navoakany Arna moa dia ny hoe izy mpihira evangeliki nefa niverina ny hira ho an'izao tontolo zao. Tao ny nilaza fa hoe tena tsy maharesy devoly tanteraka Arna ary tratra ny fakapanahy mahery vaika ka izao izy niverina indray amin'ny hiran'izao tontolo zao izao. Ny sasany kosa milaza hoe tsy nahasoa azy ny fivavahana
fivavahana ary tsy nanampy azy ny Jesosy matoa izy niverina tamin'ny tany nasoa azy indray hoy ireo izay olona maneho hevitra tsy mitovy hevitra ny amin'ny olona nilaza fa hoe iarina dia tsy naresy devoly ary nanjakany ny fanahy ny fakapanahy. Tsy valamparantsika moa ny resaka mikasika ny mpanakanto Arna izay fa ny fitifitentsika foana izay rehetra nolazaintsika mikasika ny vadiny Big MJ teo aloha. Ndeha isika hiresaka kely ny mikasika ny filoham-pirenenan'i Madagasikara, tsy iza moa izany fa Nirina Andry Rajoelina. Namerina nanendry i Saint Christian ho premier ministre lehibe ny gouvernemanta moa ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Nanasa ireo solombavam-bahoaka mivondrona ao amin'ny maroanisa teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny filoha Andry Nirina Rajoelina ny androany zoma 12 Jolay tamin'ny 4:00 sy sasany teo. Ny premier ministre teo aloha tsy iza moa izany fa Andriamatoa Saint Christian no mbola naverin'ny filoha Andry Rajoelina ho premier ministre lehibe ny gouvernemanta vaovao. Rehefa nisy io ary nivoaka io dia be de be ny olona naneho ny fanehoan-kevitra satria ny olona mpanara-baovao dia tsy mitsahatra maneho ny hevitra ary malalaka ny fanehoan-kevitra ao anatin'ny Facebook. Tao ireo nilaza fa hoe tena efa tsisy olona ve eto a Madagasikara raha tsy io hoe ny sasany kosa nilaza hoe efa fantatray fa tsy veloma mandrakizay no nataony Saint Christian tamin'izy nametra-pialana fa veloma vetivety hoy ireo zay naneho ny hevitra. Zao izy dia niverina indray. Efa hitanay io filma io, izany hoe izany filma efa hita izany dia tsy vaovao aminay intsony hoy ireo izay olona naneho ny hevitra raha vantany vao nahita fa mbola i Saint Christian ihany no premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Ity anankiray ity indray dia anisan'ny vaovao mampalahelo satria resaka fahafatesana nodimandry androany i Jordy Fredino, artista mo izy no sady beatmaker ary mpikambana ao amin'ny kolotsaina mainty sy ny Das Record ihany koa. Mankahery ny fianakaviany sy ny ireo rehetra ankaiky azy moa satria anisan'ny tena mampalahelo ity zavatra anankiray ity. Ka hoy aho hoe mankahery ny fianakaviany ary mankahery ireo rehetra izay ankaiky azy. Amaramparanansika azy angamba dia hiresaka kely mikasika any TGV Mahery Vaika isika. Voahilika ireo TGV Mahery Vaika. Tsy nisy tafaverina mambra ny biro mahagitra ny antenimieram-pirenena intsony ireo TGV Mahery Vaika toy ny Rahantany Rina Lalaonina ary Rahilihanta Joseline Rakotomanga Lanto ihany koa ary ny farany dia Raholidina Naivo. Izy ireo moa dia samy mpitarika ambony ao amin'ny antoko TGV ary samy lany indray. Raha vantany vao milaza ireo olona ireo dia ny tonga ao an-tsaina avy hatrany dia TGV Mahery Vaika izy ireo na hoe TGV Mahery Fihetsika ihany koa izay midika amin'ny teny vahiny hoe extremista. Ireo olona voatanisa ireo dia tena TGV iringiriny ary tena ampanohana tafahoatra ny fitondrana. Tsy mitsitsy fitenenana na hoe mahay vava kanefa dia tsy tafaverina mambra ny biro mahagitra ny antenimieram-pirenena intsony. Inona no mety antony izay hoy fanontanianany maro izay nipetraka rehefa nahita fa tena tsy tafaverina tao amin'ny toerana izy ireo. Zay koa ny namarana ny video antsika fa anjarantsika moa ny mamaly an'izany fanontaniana izany fa apitrika antsika hatria koa ny mikasika izay zavadrehetra voalaza tao anatin' ity video anankiray ity. Hametra veloma izahay tsy ataonay lavan'ny resaka hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Gaby oie tsao tsao veloma tompoko.